Kristy fiainantsika isan'andro. Kristy fiainantsika isan'andro. O Jesoa, izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Jaonina 20 tapany by. Site web kristyfiainantsika.com. Ao ve nareo fantatro fa manaraka tsy tapaka zao adindinika zao ianao ary de faly miaraba anao fetanany tompo ane ho aminao iraka mitondra fahazavana ianao iraka mitondra fahazavana ianao o Jesosy Matteo 5:15 tapany faharoa fa apetraka amin'ny fanaovanjiro izy de mazava am'izay rehetra ao an-trano izany tsy olon'olom-pona ianao diso ny tenin'ny olona raha misy olona miteny aminao na ianao koa miteny aminao hoe tsy misy dikany tsy sy ilana inona moa zay za diso zany tenin'ny devoly zany fa manana mahainao anao ianao iraka mitondra fahazavana ka tsy fanandratantena akory ny fitoerana amin'ny toerana ambony natokana ho an'ny jiro ny antom-pisinao de ny anazava araka ny fanambaran'i Jesosy hoe ianareo no fahazavana zao tontolo izao tsy fanetretena ny tsy fanekena hipetraka amin'ny toerana zay ametrahan'i Jesosy anao nataoko ambony ianareo ny tompo fa tsy ambany ho lohany fa tsy ho rambony maty raha teo koa ny jiro raha apetraka ao ambany vata famarana tahaka ny ahoana ny tahotra ny alahelo ny fahadisom-panantenan'ny olona rehefa maty ny jiro fa rehefa miverina indray ny jiro iny de faly avokoa ny olona rehetra ka aoka azava toy izany koa ny fahazavanao ahoana natanteraka an'izany manana fahadiovam-po fa rehefa madiovam-po ianao de mamirapiratra eo aminao ny voninahitr'Andriamanitra aoka ihany koa ny tenin'Andriamanitra no ho fanilon'ny tongotrao fanazavana ny lalanao de mitondra fahazavana amin'ny manodidina anao ianao mibaiko ny tompo hoe mitsangana miazava tonga amin'ny fahazavanao aza misitrisitrika aza minatra ny hovavolombelon'ny tompo ilaina isan'andro tediavina isan'andro tahaka ny fahazavana ianao andeha aritsika iombona amin'izao vavaka izao mba ho fahazavana maneho ny fahatsaranao ane ny fisinay ny teninay ny toetranay ny asanay Jesosy amen. Kristy fiainantsika isan'andro. Kristy fiainantsika isan'andro. O Jesoa, izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Jaonina 20 tapany by. Site web kristyfiainantsika.com.